fa ny anay raha misy olona folo dia ny ray am'ireo ihany no intelligent no ampitarina ny sivy ambiny fa ny anareo afrikanina raha misy olona folo ao dia zay nandra ray no ampitondrana le intelligent fa sivy dia sy hitovy ny fandrosoantsika fa ny anay le intelligent ray no mitondra reo antonontonon'ireo dia sala amin'ny intelligent daholo izy rehetra zay le fomba fiteniny azy ka mikankira ho izy no mitendrenareo hitondra ministère na hitondra organisme public na privé fa ny anay ny tena vrai intelligent no ampitondraina in'io dia manaraka azy ny sasany manao modely izy marina sa tsy marina zay zavatra mahazo antsika zay izy ny tsy mampandrosana raha olona japonais kely maso zay somarina sarika ny saina ihany ny adevitra tao amin'ny fandarana don-dresaka tao amin'ny télévision TV Plus Madagascar tamin'ny lahady voalohany volana septambra 2024 lasa teo. Vahiny maro no nasaina tamin'ity fandarana ity tao anatin'izany Michela Temple, filoha levitry ny antoko politika madio, manaraka azy ao Paulo Emilio Raolonarivo Solona Valona, teknisiana no sady filohan'ny sinady. Manaraka azy ao i Randremonta Toussaint, filoha levitry nasionaly Laifar, ary ny vahiny farany dia Rasolofo Rachel, diaspora Canada. Ny mpandrindra kosa dia mpanao gazety ny TV Plus Madagascar, ao anatin'izany Abraham Razafi sy Sibela. Lohahevitra maro no niaden-kevitra tamin'ity fandarana don-dresaka ity fa isika amin'ity video ity dia ifantoka amin'ny fanabeazam-pirenena izay sahan'ny Ramatoa Ministra Marie Michel Saondrarmalala. Naneo ny fomba fijeriny manokana i Ramatoa Michela Temple, filoha levitry ny antoko politika madio. Marary, tena marary ny fanabeazam-pirenena eto amintsika hoy izy. Azo eritreretina hoe tsy misy miraharaha ity sahan'ny fampianarana sy fanabeazana ity. Ohatra ny raisiny tamin'izany, betsaka ny sekoly izay azo sokajiana ohatra ny tsy sekoly intsony. Eto Antananarivo renivohitra ihany no ahitana sekoly mba azo eritreretina hoe tena sekoly. Fa raha miala kely ny renivohitra sika dia ifahita taratra fa betsaka ny sekoly izay tsy manaraka finitra, tsy mifanaraka amin'ny zony ankizy. Ny sekoly fianarana tsy vitany hoe efa ratsy no mbola tsy misy mpanamboatra, tsy misy mpanarina. Tsy vitan'izay ihany, efa ratsy ny sekoly, tsy misy mpanamboatra, mbola betsaka mihoatra ny tokony ho izy ny isan'ny mpianatra iray klasy, nefa mpampianatra iray ihany. Nasiny resaka makasika ny fanambarana izay nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia tsy iza zany fa Ramatoa Ministra Marie Michel Saondrarmalala tamin'ny herinandro lasa iny hoe maimaim-poana ny fampianarana na fampidirana ankizy eny amin'ny sekolim-panjakana. Toy izao no afatra mivantana ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Atreza ny mahamaimaim-poana ny fampianarana na fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana hoy ity filoha levitry ny antoko politika madio ity. Apetraka zany fantanina zany satria mikorontana ny fiarahamonina, mikorontana ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny ray aman-dren'ny mpianatra manoloana ity fampidirana mpianatra an-tsekoly maimaim-poana ity izay tsy dia hita mazava firy ny tena lamina napetraka. Maimaim-poana ny fampianarana eny amin'ny sekolim-panjakana nefa mbola napetraka ihany ny contribution parentale. So maro manahirana ihany zany. Raha ny amin'ny Michela Temple dia zao, tokony napetraka mazava tsara hoe rehefa maimaim-poana fampianarana dia tokony maimaim-poana tokoa. Tokony esorina makasika ny fandoavam-bola madinidinika sy ny tariny fa lasa mampiady ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny taleny sekoly. Aleo ajanona rehefa tsy voafehy ity fampiarana ny voalazany lalam-pandroenana tamin'ny 24 ity. Ndresakitsika teo makasika an'izay fanabeazana izay dia hita fa tena marary mihitsy ny lafin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy azony saina eritreretina mihitsy no hoe vao miala kely n'Antananarivo tsy ampy 12 kilometatra kory ianao dia efa mahita hoe ratsy ny lakilasy ianaran'ny mpianatra be dia be misavovona anaty kilasy anankiray. Ahoana moa ny ahafahan'ny mpianatra mifantoka amin'izany ary reny mpianatra kely reny no lasa olon-dehibe, ho lasa mpifidy indray androany ary indrindrindrindra ireny mpianatra ireny no lasa olona hofidiana sy olom-boafidy ary tondra le firenena. Dia eto zany tsika lasa miodikodina ao anatiny izay tsy fahombiazana izay foana ary ombona-kevitra amin'ny Ramatoa Rachel izay hoe tokony ho fanabeazana io no tena jerentsika akaiky indrindra. Nisy moa ny fanambarana nataon'ny ministra ny fampianarana teo hoe maimaim-poana ny
ny fidirana any an-tsekoly fa tiako antanina hoe atraiza le mamaimaim-poana azy satria nresaka ihany izy hoe misy la contribution parentale na hoe ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny amina lafin-javatra vitsivitsy na le izy zany tonga dia atao maimaim-poana na le izy hoe tsy atao maimaim-poana satria lasa mampisavorivory ihany koa hoe rehefa ohatry ny ahoana ny misy fandraisana anjara ny ray aman-dreny dia rehefa ohatry ny ahoana ny tsy misy dia rehefa ohatry ny ahoana koa le izy ny tena maimaim-poana ary atraiza le mamaimaim-poana azy satria na izany fotsiny ara dia efa mampiroro isaina n'le ray aman-dreny koa ary mety ampisaviritaka sahady any fidiran'ny mpianatra dia hitantsika fa izay lafiny ministera anankiray fotsiny ary zao zay voaresaka teo fa mbola manahoana mahakasika ireo ministera maro samihafa ireo satria tena hitantsika hoe marary tena marary mihitsy zany le fiainan'ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao. Proof ankoatr'izay ahafahana manaproof fa tena marary ny fanabeazam-pirenena eto amintsika dia zao maro ny ankizy any ambadimbadika any no tsy miditra an-tsekoly vokatry n'inona vokatry ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny mampiditra ny zanany an-tsekoly. Nandray ohatra tamin'ny zavatra hitany maso ity Michela Temple ity hoe rehefa nandeha tany Antsinanana izy nahita ankizy maro no mivarotra mitady vola anampiana ny ray aman-dreny. Rehefa nanontaniana ireo ankizy ireo dia zao mampalahelo dia tena mampalahelo rehefa nanontaniana izy ireo hoe inona ny nofinofin'izy ireo eo amin'ny fiainana. Otsa dia otsa ny fo raha namaliany hoe te hianatra te hiditra an-tsekoly toy ny ankizy rehetra mba nofinofiny eo amin'ny fiainana. Mampalahelo tena mampalahelo ny toejava-misy satria tsy manana zo ohatra ny ankizy rehetra ny ankabetsahan'ny ankizy malagasy tsy afaka mianatra tsy afaka miditra an-tsekoly vokatry n'inona fitotongana ny fiainam-pirenena fitotongana ny fiainana isan-tokantrano hany ka tsy afaka ampiditra ny zanany anampianarana ny ray aman-dreny. Vao tamin'ny herinandro mihitsy aho nandeha tamin'ny faritra Antsinanana Madagasikara iny dia ontsa be ny fonao mahita ny ankizy kely mivarotra izy dia ny sasany mivarotra izy mba hanangona ny vola hividana anampiana ny ray aman-dreny hividy fitaovam-pianarana fa ny sasany mivarotra izy hoentiny manampy ny ray aman-dreny isakafoanana. Dia rehefa mba nanontaniana ilay tovolahy kely dia hoe mba inona ny nofinofinao dia izy hoe mba handeha hianatra fa zaho mbola tsy nianatra mihitsy. Marary be mieritreritra an'izany hoe amin'izao andro efa mazava be izao dia mbola manofinofy andeha hiditra lakilasy ny zaza malagasy fa tsy mba manofinofy andeha hanao astronaute hanao pilote hanao zavatra hafa mitovy amin'ny zazany amin'ny firenena hafa rehetra na dia ataoko ary firenena tsy dia tena hoe mandroso be fa mba efa voadingana aloha izay zavatra anankiray izay. Resaka koa tsika toe filana fototra dia io rano mahonena be mihitsy mieritreritra hoe tsy ampy-torimaso ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao satria mandeha milahatra eny amin'ny paompy dia lasa tsy mahavita asa tsara koa ny ampiasana dia miteraka olana be dia be ihany koa izay satria sady tsy mamokatra ianao izany no mety ho voaroaka ihany koa dia vao mahay olana miampy olana izany ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ministera anankiray faharoa indray izao izay voaresaka izay dia inona sy antenaina izany fa ireo ministra izay voateny vaovao ireo dia mba antenaina ihany hoe mba afaka manja ny olana fototra rehetra resantsika izany ary indrindrindrindra hoe aoka mba tsy ho izy tsony fampanantenana vaovao aloha fa arak'ilay nitenenina teo hoe lefa nitenenina aloha ny tanterahana satria miandra an'izay tsika olom-pirenena amin'izao fotoana izao. Naneo ny heviny manokana i Emilio Paulo nanamafy izy mahakasika ny toejava-misy ankehitriny indrindra fa ny ao amin'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Kely loatra ny teti-bolan'ny ministerany fanabeazana efa sady kely no mbola tsy ampy ampandehanan-draharaha eo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mampalahelo izy ny toejava-misy eto amintsika satria ny teti-bolam-panjakana rehetra mitovy amin'ny karamany mpilalao baolina kalaza eran-tany ary fantadaza eran-tany dia tsy iza zany fa Lionel Messi. Ny zavatra tsy katra dia zao fantatry ny fitondram-panjakana tsara fa ny fampianarana ny fanabeazana no fototry ny fampandrosoana fa mampametra-panontaniana ihany nahoana no ataon'izy ireo tsinotsinona nahoana no ataon'izy ireo antsirambina. Fanampin'izay nanakihana ny fampiasonana nataon'ny ministra ny fanabeazam-pirenena mahakasika ny fanambarana ny fampidirana ankizy any amin'ny sekolim-panjakana maimaim-poana. Tsy tokony gaga isika hoy Paulo Emilio raha na ino ny fanambarana nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia tsy iza zany fa ministra Saondrarmalala Marie Michel. Zavatra efa voasoratra tao amin'ny article 2010/001 izany. Maimaim-poana ny fampianarana na fampidirana mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana ary obligatoire ny fampidirana zaza eny an-tsekoly
afaka sazina ny ray aman-dreny tsy mampiditra ny zanany an-tsekoly raha ny voalazany lalam-pandrenana no arahana sy alalinina ankaiky. Ohatra nahataitranareo marobe le ministre ny fampianarana ny teny hoe atao maimaimpona ny fianarana. Nanomboka tamin'ny vinany nampisy ny lalam-pandrenana loi constitutionnelle 2010-001 article 24. L'État organise un enseignement public gratuit et accessible pour tous. Sy mila ilana ninninona tsony fa ny lalam-pandrenana amin'ny teny hoe maimaimpona sy ny sisa. Mbola tohizany hoe l'enseignement, l'éducation primaire est obligatoire. Dikany obligatoire misy sanction mbadika ao. Sy ny État rery no tabatabatsika na ny ministère fa ny ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany any am-pianarana dia tokony ho voasazy. Fa zany zavatra zany odiana tsy hitangamba na tsy vakina le lalam-pandrenana. Zay ray faharoa misy an'le loi 2022-018 zay mahakasika ny système éducatif dia miteny zavatra tenenitsika rehetra hoe tokony zao sy zao sy zao sy zao sy zao. Fa ny anapiako ny ministre ny fampianarana dia tsotra. Quel loatra ny budget ny fampianarana? Quel le budget? Quel vola ho ampiasainao ny fampianarana raha ohatra ka araka ny tenen'ny namanaty hoe ny fampianarana ny fotony na fampandrosoan'ny firenena anankiray. Dia quel le izy? Dia za mandefa eritreritra satria ianao moa ny tanisany zavatra vitan'ny filoham-pirenena. Za isan'ny niaro azy teto ary nanenjehana azy teto amin'ity plateau ty teto amin'ny micro ty hoe ilaina ny foto-drafitrasa amin'ny resaka fianarana, ilaina ny foto-drafitrasa amin'ny resaka fanatanjahantena. Dia misy miteny io pisolelaka dia nametrahako question amin'izay ny mpijery nareo miteny solelaka hoe ohatrinona ny karaman'ny Lionel Messi anatin'ny taona ray mitovy amin'ny budget ny firenena malagasy anatin'ny taona ray. Nanamafy izay voalaza ihany koa i Ramatoa Rasolofo Rachel diaspora Canada. Nanamarika izy fa kely ny teti-bolam-panjakana amin'ny ity ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity. Ary ity ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity no azo sokajiana manana teti-bola ambany indrindra amin'ny ministera rehetra. Midika izany fa azo refesina amin'ny alalan'ny budget apetraky ny fitondram-panjakana ny ministera tena laharam-pahamena. Araka ny hitantsika dia ambany dia ambany tokoa ny budget ny fanabeazam-pirenena. Midika izany fa tsy misy lanjana ny fitondram-panjakana ny resaka fampianarana, ny resaka fanabeazana. Vokatry ny tsy fampiny fanabeazana hita taratra fa betsaka ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa indrindra fa ny fenitra arahana eo amin'ny lafiny fanabeazam-pirenena. Toy ny hoe mahatratra hatrany amin'ny 70 mahery ny ankizy ray klasy nefa mpampianatra iray ihany. Tsy vitany efa mampianatra ankizy mihoatra ny tokony ho izy ny mpampianatra, mbola izy ireo mpampianatra ihany koa no misitraka karama ambany indrindra amin'ny mpiasam-panjakana. Tsy vitany efa mandray karama ambany, mbola mijaly ihany koa ny fandraisana karama. Matetika dia tara foana ny fandraisan karama, matetika 2-3 volana tsy mandray karama ny mpampianatra. Nefa fototry ny fampandrosoana, fototry ny famolavolana olombanina ny fanabeazam-pirenena. Tena mampalahelo. Amiko zany ohatrany hoe mazava ho azy ny priorité ny fanjakana zany dia tokony taratra amin'ny budget. Raha ohatra zany tsika manaiky tsika hoe ny fanabeazana fototra, fanabeazana secondaire tena ilain'ny firenena satria reo tanora reo no lasa olo-dehibe any aoriana dia reo zany misy hitondra fanjakana, reo misy aka ananandraikitra. Nefa ny mahavariana zany hoe ny budget ny éducation anisan'ny kely indrindra. Dia tsy logika zany le izy. Tsy priorité ny fanjakana ve zany le izy tena dinina nefa mino fa tokony priorité ny fanjakana ary mety priorité ny fanjakana misy le izy fa mbola tsy tanteraka amin'le resaka vola. Raha malala zao hoe za zao efa ny fanandinika sekoly publique dia tena variana aloha hoe 70 ny isan'ny ankizy anatin'ny salle de classe ray 70 mpampianatra ray ihany. I mpampianatra io anisan'ny kely karama indrindra amin'ny mpiasam-panjakana. Dia zany rehetrarehetra zany dia efa ohatrany mampiseho hoe tsy ampy zany le budget ny éducation.
fanampin'izay nanamarika ihany koa i Rasolof Rachel fa tena tsy ampy ny fanabeazana eto amintsika ary zany tsy fampiny fanabeazana zany dia saika hitataratra amin'ny lafiny rehetra fa raha ifantoana kokoa ato amin'ny lafiny politika ho antsika izay manaraka tsara ny fiainam-pirenena dia hitataratra fa isaky ny misy fifidianana dia hita foana fa tsy ampy fanabeazana ny olom-pirenena eto amintsika hany ka tsy afaka mifidy tsy afaka manana saina maleo tena ifidy olona tokony hampandroso ny firenena ny ankabetsahany vahoaka malagasy hany ka tsy mijery ny programa ny olona anankiray na olona andeha ho fidiana ny ankabetsahany vahoaka fa mijery ny bogostehany ny vola zay ananany ny fahaizany mandateny sy ny fahaizany mampifaly vahoaka tena tanterany aloha zay zozozo ny zavatra ho ataoko eo izy rehefa lany amitsika sy zay fa mijery olona dia mijery fiodirana dia mijery le mandatsaka maromaro zay no ifidianana le olona fa tsy zay teneniny zay sy zay teneniny hataony zay ny olona eto zavatra nolazainy sy nampanantenaina ny lasa tsy misy aty eo ka isika tsy mijery programme tsy haino programme ny olona fa zay mahatolotolotra azy dia zay tenenina hoe fanatisme zany misy eto madame zay nanazavako azy fofo na hoe misy zay fanatisme zay eto amintsika mieny misy any le izy fa tsetsatsetsat tsy aritra fotsiny iny fa amresaka isika teo makasika ny fanabeazana satria zay ny fototra zao olana rehetrarehetra mitrangy eto amintsika zao miresaka ny namanato hoe lasa tsy ao anatin'ny marge fijeren'ny fidiny ny olona tokony hofidiny ohatra zany zao ny resaka programa manahoana ny fahafahan'ny olona mitantana sy mitondra eo amin'ny toerana zay hividianana azy fa lasa karazana fiatsika ivelany sy ny zavatra ivelany mamirapiratra fotsiny mahavariana ny olom-pirenena tafiditra ao anatin'izany ny fanabeazana manomboka ny fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny fanabeazam-bo sy ny fanabeazana olom-pirenena mihitsy zany ary misy lesoka ihany koa avy aty amin'ny antoko politika satria adidiny antoko politika manao an'izay fanabeazana ny olom-pirenena izay indrindra ny fanabeazana ara-pifidianana fanampin'izay tsy vitany hoe efa tsy ampy fanabeazana ny ankabetsahany vahoaka malagasy fa mbola maro ihany koa ny antoko politika izay manararoatra ny tsy fahalalan'ny vahoaka malagasy ny tokony atao araroton'izy ireo ny tsy fahaizan'izy ireo misafidy nefa raha tokony ho izy ny antoko politika dia manana anjara andraikitra manabe sy mampianatra ny vahoaka ara-politika fa tsy izay ny toejava-misy eto amintsika ny ankabetsahana antoko politika dia manararoatra ny abadony vahoaka mbola amin'izay resaka fanabeazam-pirenena izay somary masisika ity ohatra zay noraisiny Andriamatoa Paulo Emilio ity ohatra zay noraisiny tamin'ny fotoanan'izy namonjy fivoriana tany amin'ny faritra anankiray tao Afrika ny zava-misy ho izy betsaka ny olona mieritreritra hoe manam-pahaizana daholo ny ankabetsahany japonais nefa ny toe-java-misy dia so ny olona intelligent no olona ataon'izy ireo olohany mitarika ny olona tsy intelligent zany hoe raha lazaina fomba hafa dia so ny olona tena manam-pahaizana avara-pianarana no sady teknisianina no ametrahan'izy ireo toky hitarika ireo olona zay tsy dia manahoana firy na tsy dia nahita fianarana firy any ka mora amin'izy ireo no mahita vokatra tsara satria ny olona mahay no mitondra ireo olona tsy dia manahoana firy mifanohitra amin'izay nefa ny aty Afrika ary ao anatin'izany aty Madagasikara ny olona tsy mahay no sady tsy mahay ninina sady tsy teknisianina no apetraka olohany tarika ireo olona manam-pahaizana any ka mazava ho azy fa tsy misy vokany izay atao any ka azo tsaraina avy aty ivelany fa tsy mahay ninina ny olona rehetra izay manodidina izany rehetra zany satria ny olona tsy mahay ninina tsy teknisianina tsy avara-pianarana tsy nahita fianarana no apetraka olohany mitarika azy ireo raha tokony ho izy tokony makatahaka toy ny firenena japonais i Madagasikara aleo ny olona avara-pianarana teknisianina no hitondra olona tsy dia manahoana firy azo antoka fa mora amin'ireo tsy teknisianina sy tsy dia manam-pahaizana zay taritina no akatahaka andray famindra mitovy ary mazava ho azy fa ahita vokatra tsara rehefa ampy fiofanana tsara ireo olona manaraka ny diany izay avara-pianarana mitondra azy ireo
arefako amin'ny resaka teknika satria teknisianina zay nandeha tany Afrika zay nivory ny afrikanina miaraka amin'ireo japonais satria ny zikano manohana an'izay fivoriana zay tamin'ny andro zay dia tafateny le afrikanina teo za akaiky ny haino ny débat-n'izy ireo laha hoe maninona ianareo japonais ny intelligent zany dia mampatsiahy ny fanehoan-kevitry koto raha nahakevitra tamin'ny Paul Rabary tamin'ny heritaona toy izao no kian'ny kotrila maitsoambo ny fanambakevitry Paul Rabary anohana ny olona izay tsy dia avara-pianarana tsy nahita fianarana tsy avara-pianarana ary azo sokajiana ho tsy teknisianina no kian'ny koto izany fanapa-kevitra zany satria zao Paul Rabary dia azo sokajiana olona nahita fianarana ihany tsy vitany nahita fianarana fa olona mpampianatra iny amin'ny anjery manontolo nefa nanapa-kevitra nametraka fitokisana amin'ny olona izay tsy avara-pianarana tsy teknisianina amin'ny fitondrana firenena enao ve mpampianatra mpanabe afarany ambonany amin'ny anjerimanontolo no anohana olona anankiray tsy manabe PC hoe le éthique politique misy zany no tsisy tsony eto Madagasikara dia le honnêteté intellectuelle tsy nety tamin'ny kotrila maitsoambo izay fanapa-kevitry Paul Rabary zay satria matahotra izy ny mety ho vokatra izay anaorinany ankehitriny moa iarahantsika mahita ny toejava misy ankehitriny raha iverenantsika kely ny fanehoan-kevitry Paulo Emilio nanamarika izy fa ny fanaovana évaluation ny fomba fiasan'ny ministre na mpiasa-panjakana eto amintsika dia tena tsy hita naizanaiza raha tokony ho izy dia ny maridrefy dia tsy misy afa-tsy ny résultat ny eto amintsika dia samy hafa amin'izany tanteraka vokatra izay dia zao ny olona tsy mahay ninina dia mipetraka eo amin'ny toerana ary ny olona tena teknisianina manam-pahaizana sy havanana amin'ny fitantanana ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena dia eny amin'ny sisiny tsy mahazo toerana no sady tsy afaka mandray anjara mivantana amin'ny asa fampandrosoana ary zany zavatra zany dia mila ovaina hoy Paulo Emilio ka zay nisy tomako ny saitsika hoe solution io ministère sy vembropolo fa sy problème fa moa ve reo olona reo ministre reo efa manana plan manana tableau de bord ve reo dia rehefa hiasa izy mampiasa ny gara satria zany malaza ny Canada mba nanantsika fatifatina diplôme gestion axée sur les résultats zany tena mampandroso an'io Canada io mba nananay zany kelikely fotsiny hoe misy maridrefy andrefesana hoe aiza ny résultat anao fa ny eto ange rahalahy 30 andro fanjava raiko mpiasa-panjakany zay zao mpiasa-panjakana tsy ady teknisianina nitety tany marobe mitovy amin'ny madame fa miflotte za io madame sy mananasa sisy poste nefa mandraika rama dia ahoana ny hampandrosoantsika ny firenentsika ty amin'izany hoe ny teknisianina mibalady dia le tsy mahay no mitondra mipetraka amin'ny toerana tokony hipetraha nefa za manana planina manana stratégie manana politika soratako hampandroso ny fireneko aleo ny teknisianina andray ny asany aleo ny teknisianina hipetraka amin'ny toerana misy azy oka ny izay tsy teknisianina tsy havanana amin'ny asa-panjakana dia tokony akasisiny na dia eo aza zany fanehoan-kevitra maro samihafa zay narantsika teo hitantaratra fa nisy mpanohana amin'ny fitondrana ihany tamin'ny ty fandaharana dondresaka ity dia tsisa zany fa Randriamonta Toussaint filohalefitry nasionaly lay far manohana iringiriny any Andrajoely izy na dia zany ny aika izy fa maharary ny fanabeazam-pirenena ny aika izy fa toa adino ny fanabeazana na ny fampianarana eto amintsika ny aika izy fa tsy vitany filohan-Rajoelina tao anatin'ny 5 taona ny zavatra nampanantenainy tamin'ny propagandy tamin'ny 2024 tsy vitany filohan-Rajoelina tao anatin'ny 5 taona ny zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona fa na dia zany dia nipetraka hatrany ity filoha lefitry nasionaly lay fara ity ho mpanohana an-Rajoelina toy zao nambarana na dia eo aza tsy fahavitany filohan-Rajoelina ireo fampanantenana maro samihafa izay napetraka ho tanterana tsy azo lavina kosa ho izy fa tena manao tena mbiasa i filohan-Rajoelina sy ny fitondrana zay taritiny toy ny hoe nanao fotodrafitrasa maro samihafa izy toy ny lalana sekoly toeram-pitsangatsanganana sy ny maro hafa fa tsy nanana totanisa ity Randriamonta Toussaint ity fa mino fotsiny izy hoe navita betsaka
teo amin'ny firenena i Flo Andrajoela ka mampirisika ny Flo Andrajoela trany izy ireo avy amin'ny laifar amin'ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena. Za ndray Ramatoa Tampla amaly kely anao makasika an'le resaka fampianarana ekena fa tsisy mandà zany tsy andà mihitsy zahay za nandeha tournée nandeha tany amin'ny faritra mora feno be mainty rano avy eo indray nandeha tany afaritra Toliara ohatsa fo malahelo tokoa zava-misy zany fa zao nefa nitsarofy nandritra ny 17 taona tsika tsy hoe manasoaso fa tsika miresaka zao vao misy filoham-pirenena akoatra ny dadabe Ratsiraka namelanja ny fotodrafitrasa ho amin'ny fampianarana ka manarina an'io reto tsy vita vetetika fa tena manao filoham-pirenena manao zay vita izy enjehana atao anatin'ny 5 taona le tsy tratra 90 taona raha tsy disa 90 taona enjehanao anatin'ny 10 taona zay le fanamby tsy zany no ny teny efa mamiezaka ny filoham-pirenena efa misy ihany ny vita ekena fa misy tokony tsy vita ary raha marary ireo zanakitsika aminata fahaseranana hoe tena hita tokoa fa zahay dia mahita fa manao ary tena manao ny atotanisa moa tsy atatanako hoe firy ny isan'ny école efa vita ny filoham-pirenena nandritra ny mandat ny etondrany ary mampirisika azy izay amelanja bebe koa ny resaka fampianarana satria etam-pamarana dia zao niara-ny aiky daholo ny mpaneho hevitra tao amin'ity fandaharana dondresaka ity fa tena marary no sady atahorana ho potika tanteraka ny fanabeazam-pirenena. Efa naratsika teo amin'ny lafiny politika, sosialy sy ny maro hafa. Arak'izany dia mila vahaolana aingana farak'izay aingana ny fitondram-panjakana toy ny hoe fampiakarana ny tetibola ampiasaina amin'ny ministeran'ny fanabeazana. Azo raisina no sady ampiarina vetrany ny faneho-kevitry Paulo Emilio izay mametraka trany tokony hipetraka amin'ny toerana maha-teknisiana azy ny teknisiana. Tokony apetraka trany ny fanomezana lanja ny teknisiana sy ny manam-pahaizana eo amin'ny toerany no ahitantsika vokatra aingana dia aingana tokoa. Ilaina ihany koa ny fanabeazana eo amin'ny lafiny ara-politika izay anisan'ny fototra ny olana eto amintsika ny tsy fisiny zany. Any ka lasa tsy mahay misafidy ny vahoaka malagasy, any ka tsy manana fahaleovantena amin'ny safidy ny ankabetsahany vahoaka malagasy. Ilaina dia ilaina ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra. Raha ampiaritsika ireny rehetra ireny dia azo antoka fa ahita vokatra tsara isika indrindrandrindra fa amin'ny famolavolana olombanona sy fametrana olombanona eto amin'ny firenena. Ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy zay ambany videontsika amanaraka indray.